ianao dia efa eo ianao. Le fisokafany ao anatiny mihitsy indraindray taraiky misy fahadisoana. Indraindray tsy mahatsiaro teny zay fa efa miaraka aminay ianao. Tena mila anao zay tompo, tsarovo zay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mahatonga le resaka le vomanga teo a. Tsy hoe amin'ny fito sasany tompo vao eto. Azareo zany tiako tenena fa zay manomboka amin'ny fito dia efa eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Zary te hilaza aminao hoe amin'ny fito mety amin'ny enina sasany dia efa mety efa eto ny tompo. Zany hoe mbola tsy misokatra akory zany no varavarana dia efa tondon'Andriamanitra ikarakaranao. Asitehaka vao tsara ao an'Andriamanitra moa e. Dia ohatr'izany koa indray tsika ilay mpanahy na ny tena misy fotoana ohatrany hoe hafa ihany ny croisade. Fa maninona no hafa ny croisade? Mampahafa ny croisade dia plein air zay. Fa raha ny fanatrehan'Andriamanitra dia le Andriamanitra any amin'ny croisade ihany, ny Andriamanitra isaky ny sekoly, le Andriamanitra mamanga rehefa le feno olona ihany, le Andriamanitra mamanga rehefa le vitsy olona. Amin'Andriamanitra tsy le hoe firiny ao, fa hoe izany ao, ary mino fa ianao tena eto ianao zao. Tiako atongavana aza atao any an-trano ianao androany fa efa eto ianao zao. Ny sainao aza avela any an-trano fa efa eto ianao zao. Ny sainao aza lefa any am-piasana fa mbola hoany ianao rehefa avy eo. Ny sainao aza lefa any amin'ny lasanao fa atreo tsara ny androaninao miaraka amin'Andriamanitra. Amen na? Tena akaikinao tonga soa ianao androany hoe tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe mahazaho zava-tsoa ianao. Asio tehaka mafy tsara ho an'ny tompo ary mahazaho toerana vetivety ary. Ny lohahevitra ianarantsika androany anatin'ny fitombontsika miaraka amin'i Jesosy dia nampitondraina ny lohateny hoe communion sy ny andavanandronao. Inona ny ifandraisan'ilay fiombonana sain'Andriamanitra tao iny mba tsy hoe aty amin'ny fivoriam-bavaka tsika miombona dia rehefa miatrika ny andavanandro tsika tsy miombona ohatra izany. Fa matoa Andriamanitra miantso antsika ao amin'ny fiombonana dia tiantsika hiombona aminy mandritra ny androm-piainantsika na ao an-trano na any am-perinasa ho an'ny ankizy any am-pianarana na amin'inona naiza naiza na oviana. Anomboako azy dia misy zavatra hitsiana ao anaty ary na ny tena izay mijoro ara dia sady hitsiana ny mbola manintsy tena. Ny Baiboly sy ny tenin'Andriamanitra dia miresaka sujet anankiray irery ihany. Jesosy. Fa maninona no nisaraka hoe Baiboly sy tenin'Andriamanitra? Dikany hoe Baiboly mantsy dia avy amin'ny hoe biblio, tahaka an'le teny hoe bibliothèque, toerana anankiray hivondronana boky be dia be. Ny Baiboly dia fivondronana boky 600 nosoratana mpanoratra mihoatra 900 tao anatina vanim-potoana mihoatra ny amanjady taona misimisy miresaka sujet anankiray teo ambany fitarihan'ny fanamasina dia izay sujet izay dia Jesosy. Ny titre ny Baiboly zany dia tsy tokony hoe ny Baiboly fa tokony hoe Jesosy. Sutehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Jaona 5:39 iaingintsika eo amin'izay tenenin Jesosy. Afinaritra indray ny fiarahantsika amin'ny fanamasina androany satria indraindray reto eritreretina fa marina fa tena diso. Indraindray misy zavatra eritreretinao fa marina, ohatry mitombona, ohatry ny hoe mampitsahatra anao zany fa tsy izay mihitsy le tena tian'Andriamanitra ho tenenina sy tian'Andriamanitra atao. Jaona 5:39 naran'ny tompo dinianareo ny soratra masina, ataonareo fa ao aminy no hananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara. Fiainana mandrakizay sy Jesosy no ao anatin'io tenin'Andriamanitra eny an-tananao io. Ny Baiboly zany dia fikambanana boky manondro an Jesosy. Mahatonga le tsika milaza hoe zao no lazay ny tenin'Andriamanitra dia satria ao anaty Baiboly misy tenin'olombelona. Raha vao tenin'olombelona ny ainganao dia tsy ahita fiainana ianao. Izay ny tenenin Jesosy ihany no ahitanao fiainana. Ao amin'io Baiboly io misy teny diso ny tenenina olona fa voasoratra anaty Baiboly. Dia hitantsika ireo avy eo amin'izay hoe raha vao mivilana ny ao anatinao
dia mivilana ny andraisanao an'ilay zavatra voasoratra anatin'le baiboly, nefa ianao tokony handray an'le ao amin'izay nylazay n'Andriamanitra. Tandremo fa anatin'ny baiboly koa misy tenina devoly a. Misy hoe ary io satana hoe misy an'izany ao. Ka misy olona zany miainga ao amin'ny baiboly dia tenin'ny satana ny aingana. Izay no mahatonga antsika tsy miainga ao amin'ny baiboly fa miainga amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy tenin'anjely koa ao. Ary anjely ny nampianatra hoe hozony meroza. Fa Andriamanitra tsy nampianatra mihitsy ny hozony. Izay no mahatonga antsika tsy miaino izay tenenin'ny anjely fa miaino izay tenenin'Andriamanitra. Isan'ny asan'ny fanamasina dia mirevele an Jesosy. Raisy note ngeza be zay ao am-ponao sy anatin'ny carnet kelinao na telefônina. Isan'ny asan'ny fanamasina dia mirevele an Jesosy. Tsy mirevele mahakasika ny fitahiana sy ny fanambinana. Amam-polo taona tsika nampianatra an'izany isaky ny lakamisy tamin'izany dia mivadika isaky ny larobia. Fa tsy révélation momba ny fitahiana no entin'ny fanamasina. Teren'ny fitahiana ianao dia lasa mieritreritra fa ny fanamasina no mampianatra anao fitahiana. Fa ny fanamasina mampianatra anao momba an Jesosy. Taotra mahitsy tsara tsika vetivety kely fa important be mantsy ilay izy. Jaona 15:26 hoy Jesosy: raha tonga ny mpananatra izay irahako ho aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahy fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray. Izy no vavolombelona anambara. Miaingo tsika voalohany ny tenin'Andriamanitra na ny baiboly eny tananao dia miresaka sujet anankiray, Jesosy. Avereno hoe miresaka Jesosy. Avereno tsy miresaka zavatra hafa hoe fa miresaka Jesosy. Dia hoana pastera raha marary, tsy miresaka marary Jesosy tsy miresaka marary ilay tenin'Andriamanitra zafady fa miresaka Jesosy. Dia tsy ho sitrana aveo marary raso aloha. Tsy mamaika an'Andriamanitra le marary ho sitranina fa ny mamaika an'Andriamanitra enao mahita an Jesosy, mahalala an Jesosy, miaraka amin' Jesosy. Ny baiboly na ny tenin'Andriamanitra dia tsy miresaka zay sujet na lohahevitra mahaterin'ny olona. Zay zao tena correction ngeza be zay. Za zany zao diso satria isy taona ny teny hoe mamaky baiboly fa ao daholo ny solution rehetra amin'ny problemanao. Diso zany. Satria lasa misarika anao hitady fotsiny solution amin'ilay matery anao fa tsy ahita an'ilay tena anton'ilay boky, Jesosy. Lasa solution ny azakazahana fa tsy Jesosy. Nefa raha voavaha ny olanao fa tsy mifanena amin' Jesosy ianao dia zava-poana rehefa hiatrika an'ilay fiafaran'ny fiainana, hiatrika an' Jesosy hapakatra ny fiangonana. Ny baiboly na ny tenin'Andriamanitra dia tsy miresaka lohahevitra mahaterin'ny olona fa miresaka Jesosy. Ny tena mahaterin'ny olona ane, tsy hoe vola tsy misy tsy hoe vady tsy mamelona tsy hoe zanaka tsy mankatoa tsy hoe tsy manana trano inona daholo mety ho voatorina taratasy mety vita, fahasalamana tsy mety maro-toerana, tsy izay ane ny tena olana ny olana ane dia fahotana mahafaty sy mahavery. Hitanareo lasa ohatrany hoe voasarika aman'le zavatra mandalo fa tsy mifantoka sy mifototra mama an'le tena tokony ho vahana. Ohatrany hoe raha tokony andro sy hisasa dia ranomanitra no atao. Eny tokoa mety ho voarakotra le fofona fa tsy voadio le loto. Na inona endrika hoe bénédiction hoe prospérité ninina ranomanitra daholo reny. Fa natongavan' Jesosy le anadio anao mihitsiny mba tsy hisy fofona fa tsy hoe ianao tsy madio fa ny fofona mody saromana. Tsy midika izany hoe tsy hanao déodorant sy anantsony ianao. Tsy izay misaotra an'Andriamanitra fisian'ny olona namorona an'ireny. Fa manaitra fotsiny eto mampatsiaro Andriamanitra hoe aza variana mikarakara zavatra sombotsombony,
miverena ao amin'le tena fototra tian'Andriamanitra ho vahana. Taovatra azonao tsara izay point anankiray izay aloha. Ny ahatongavantsika eto zany dia hianatra momba an' Jesosy. Tsy maintsy asiana ny hoe sekolim-pamana olana anairana anao fa ao amin' Jesosy afaka hisokatra ny zavatra rehetra fa rehefa tonga eto ianao tsy vahaolana ny zaraina aminao fa Jesosy. Ao Romaina 6:23 dia zao no ambaran'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa fahafatesana ny tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Fiainana mandrakizay no cadeau omen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Tsy arena fa fiainana mandrakizay. Tsy fiainana miova fa fiainana mandrakizay. Possible, ino tsara ty, possible zany mety ohatran'izao foana ny fiainanao fa voavonjy ianao. Toy izay ohatra misy zavatra miova fa very. Fa tsara indrindra aloha sady miova eto ny tonga dia miditra mandrakizay kosa e. Fa misy dika moa to resahana zany mba tsy ho any amin'ilay hoe ny kristianina natao hiaina tsara. Raha hitan'Andriamanitra fa ny miaina tsara avery anao dia tsy ho ataon'Andriamanitra mihitsy ahatonga anao hiaina tsara satria ilay anao miaina tsara very. Any amin'ilay very ny ao am-pon'Andriamanitra fa tsy hainao ilay confort eto ambony tany. Dikan'izay raha eo amin'ny confort io no mola volananao dia eo Andriamanitra no hitaizanao sy hitahiry anao mba tsy ho very ianao. Ny objectif an'Andriamanitra zany ianao tsy very. Dinio amin'izay ny zavatra rehetra momba ny fiainanao. Fa raha misy zavatra angatahanao ka hatahorana avery ianao dia tsy ho ataon'Andriamanitra mihitsy iny zavatra iny. Tenena akaikinao raha vo avery ianao hoe dia tsy ho ataon'Andriamanitra hoe averena izay. Raha vo avery ianao hoe dia tsy ho ataon'Andriamanitra hoe lesina be momba mivavaka ane zany. Manjary lasa misisikintsika nefa Andriamanitra mahita hoe tsy mbola mety aminy aloha zao. Satria mbola tsy masaka le fahamatorana eo amin'ny toetra mahazaka miatrika zavatra tsara ka tsy saraka amin'Andriamanitra ninona zavatra mitranga. Zay mahatonga antsika volavolaina tsy hankina aman-javatra fa volavolaina hankina amin'Andriamanitra loharano ny zavatra tsara rehetra. Amen. Ny nahatongavan'i Jesosy dia tsy izay efa hitantsika ny tantaraina nentin'ireo mpanompo nampiasain'Andriamanitra teo alohany. Reny rehetra dia manondro azy avokoa fa mbola tsy tena zairana. Tsy hoe ohatra beretika mihitsy fa be dia be ilay zavatra tianao resahana. Nampisaraka ranomasina mena zao i Mosesy. Tsy izay nahatongavan'i Jesosy, tsy hampisaraka ranomasina mena. Ary ianao nahita fa tsy nisarahany rano fa nitsahanyko. Mihaino ve tsika nanangana ny zanak'le mpitondra tena tamin'ny maty Eli, nanangana le zanak'le mpanakana Sonemita vavy koa Elisa. Tsy résurrection nahatongavan'i Jesosy satria ireny efa nataony teo aloha. Zay nampiavaka azy no nahatongavany. Tsy maintsy miverina antsika eo amin'izany manjary lasa diso ny zavatra hijerentsika an' Jesosy. Lasa diso ny zavatra voarainao eo am-pamakiana tenin'Andriamanitra. Lasa diso ny zavatra raisinao nefa misy olona mitoro-teny fahamarinana eo anoloanao. Io ne natenenina ary ohatra zao misy toro-teny na misy fampahirezana sy afatra miteny hoe mifaly. Dia ho an'ny olona mbola tsy mahafantatra ny tokony atao zao tokony hifaly antsika ndaonao programa zany raha riva asiana kely ny tena tonga dia mampifaly. Satria zay izy dia raisy niarak'izay mivilana ny eo anatin'ny fony dia raisy niarak'izay dia ka Andriamanitra mihitsy ny teny amiko mifaly. Fa mila miverinao amin'ny tenitsika karazam-pifaliana ohatrany ahoana kely ankasitrahan'i Jesosy. Ohatrany ahoana kely fifaliana tiany Jesosy hiainantsika. Raha miteny ve izy mifaly dia dikan'izay ve zany mahazo mifaly amin'izay tianao ve zany ianao? Hitanao amin'izay ve le izy? Dia lasa plutôt lasa mamaky any amin'ilay hoe to dia le boky Solomona mahafinaritra anao ary dia nanao izay nahafinaritra ny foko sy ny nofoko arak'izay tokony mampety ny zanak'olombelona vady maro. Ino ny tonga dia misarika ny sainao? Azonareo ve? Merci pasteur. Safady fa nananana kely vao maraina dia lasa le fahotana tsy resinao no lasa hitanao anaty Baiboly. Dia ezaka namarina ny hoe Solomona ary tia mbola mampanontany teny hoe voavonjy Solomona.
Antsika mahita no tsy discuter-tsika eto fa raha ny zavatra nataony manaitra anao tandremo sao dia voasoratra ao dia voasoratra ao Goliath anga vovonjy voasoratra koa ny Goliath Farao koa Lucifer koa ka tsy hoe voasoratra anaty baiboly dia tonga dia mety daholo mila mahafantatra tsara ianao hoe iza marina Andriamanitra dia manomboka ho fantatrao amin'izay hoe tsy izany manomboka fantatrao azy amin'izay dia hoana pastera zany problème am-bola apetrao aloha problème am-bola problème fahotana aloha réglena hitanareo amin'izay le izy ny antony azo ataony hoe miregle problème am-bola fa tsy mivamy problème fahotana dia hainao dangereux be ao anatin'izay afaka arabola ianao fa mety ho very any amin'ny elo dia raha Andriamanitra nefa nijerevantsika tsy tonga Jesosy hanananao vola fa tonga Jesosy hanananao fiainana sady fiainana be dia be aka ny vola isan'ny fiainana taiza indray ianao nahita an'izany hoe vola isan'ny fiainana e maninona no ampidirina foana le mahatery any anaty hoe zay ny dikan'io tsy zay ka misy olona tsy manam-bola fa miaina dikan'izay tsy vola zany ny fiainana raha voalom-bola dia tsy mahita afa-tsy vola anaty baiboly tena minoa ianao tsy mahita afa-tsy zay vao miteny fotsiny zao hoe manomeza maimaimpona dikan'iny manomeza vola tonga dia zay satria maninona zay ny mahatery ao anaty rehefa tena jerevanao nefa tsy zay izy ary ny teny hoe sitraniko asan'Andriamanitra atao no asaina atao maimaimpona fa tsy hoe ny dikan'iny manomeza ianao dia tsy hoana le maimaimpona raha vao misy zavatra mahatery ao anatinao dia ho diso ny zavatra voarainao ny famakiana tenin'Andriamanitra zany hoe na ny famakiana tenin'Andriamanitra ary zany dia mila fiomanana fa tsy tonga dia manokatra fotsiny dia raisina amin'izay tiana zay ao zay mihitsy le tsy tian'Andriamanitra ianao zany mila mianatra manetry teny eo atonga ny tena mametraka hoe zay ve ny tena tiany ho resahana na tongavan'i Jesosy ry havana dia fiainana be dia be fiainana mandrakizay tena akaikinao na tongavan'i Jesosy hoe fiainana be dia be fiainana mandrakizay Korintiana 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy izay efa nampahaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy mahavelona ny fanahy ireriany no mahavelona miresaka momba ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao io andalan-tsoratra masina io ny testamenta taloha dia avy amin'ny soratra mahafaty raha vao mijanona amin'ny testamenta taloha ianao mandray fampahirezana mahita voninahitra misitraka fahagagana fa mefara amin'ny fahafatesana raha vao miditra ianao amin'ny fanekena vaovao ao amin'ilay nentin'i Jesosy sy navaoziny izay manondro azy satria izy ny fiainana raha vao tsy révélé keo amin'i Jesosy fiainana ny zavatra voarainao ohatry ny mahafinaritra izy amin'ny voalohany fa fahafatesana ny efa rany tsy maintsy Jesosy ny raisinao zay vao mandray fiainana ianao sy fahavelomana mety ho voarainao no everinao iny amin'izay hoe tia ny révélation nampanankarenan'i Solomona tsy révélation ilay zany satria ny révélation tenen'ny tenin'Andriamanitra révélation manondro an Jesosy manjary lasa anakarena mitovy amin'ny Solomona ianao fa atahorana ho faty mitovy amin'ny Solomona dia atao inona ke harembe nefa ho faty alefa sy lavitra ny sainao atao inona harembe dia ho faty tsy aleo ve harenkely dia ho velona any amin'ilay velona zany tiako tendrena fa tsy ny amin'ilay harenana be na kely atao fizakanao dia ataon'Andriamanitra io rehefa tsy zaka dia tsy ataon'Andriamanitra io satria maninona tsy tia no very za sy ianao aza misisika ny soratra mahafaty fa ny fanahy mahavelona inona le voalazan'le fanahy mahavelona teo aloha teo taditsika ny fanahy masina no mirévélé an Jesosy zany hoe ny fanahy dia mamelona anao rehefa raisinao ny révélation avy aminy mampahafantatra anao hoe iza Jesosy zay no mahadiso an'le hoe ohatra hoe anambady le ankizy vavy dia hoe tovolahy mamelona ve tsy olona mamelona tokony hoe asa mandraraha zany fiantsoana an'io fa tsy hoe asa famelomana akory tokana ny asa famelomana famonjena nataon'i Jesosy raha ny tena izy fa resaka vocabulaire ny resahantsika eto dia izy ny tianao raha ianao zany ataontsika ianao zany le ray aman-drenitra zazavavy inona ny tianao vinanty bogosy fa tsy isy Jesosy ve fa izy manan-karena be kosa aloha to dia manome toky izy hoe vodiondry fotsiny tonga dia fiara telo no atolotro
dia sura ve anao fa fiara telo ve dia hamafany ranomasonao amin'izay fijaliana iainany zanakao, satria olona tsy manana Jesosy le anoloranao an'ilay zanakao. Aizako hoe pasteur dia aka olona tena reraka ve? Aleo reraka misy Jesosy. Iny reraka iny rehefa tena mifantoka amin'ny Jesosy, tsy ho reraka iny atsoatsy. Any amin'ny fijery misy zavatra diso. Tandremo fa tsy androany ane. Ny conséquence ny décision ane tsy androany. Rapitso. Tsy midika indray zany hoe ho sahirana ianao mangataka vady ho an'ny zanakao. Tsy zay. Fa le critère apetraka mihitsy misy diso. Hoe mba lehilahy mahavita azy. Fa inona dika le mahavita azy? Lehilahy manam-bola. Tsy zany ane. Lehilahy manana an Jesosy. Na vehivavy manana an Jesosy. Ka indray le manana an Jesosy ohatran'ny tsisy volako. Tsisy vola fa feno fahasoavana. Dia aleluia aloha zany. Fa mihina fa miasa ny teny. Any anaty mihitsy misy zavatra diso. Dia le zavatra diso mihitsy ny tiana vaozina. Mba tsy ho diso no endrika anarahantsika an Jesosy. Mahatonga manaraka an Jesosy notenen'ny pasteur Satra hoe zay taloha izy manino hoe tsy maintsy manan-karena, raha vao manana an Jesosy dia tsy maintsy manan-karena. Fantatrao mampiembotra an'ilay olona mierina 90 taona tsy manan-karena izy. Le Jesosy nitorianao diso amin'izay ny tonga dia lasa mampiverin-dalana azy hiala, tsy ahitana an'ilay tena Jesosy tena izy. Tsy harena no narahantsika an Jesosy. Fiainana mandrakizay. Ahoana no ameloma amin'ny fanamasina antsika amin'ny alalan'ny révélation manondro an Jesosy. Aza miala eto raha tsy mahafantatra an Jesosy. Aza miala eo apototry ny tenin'Andriamanitra vakina raha tsy mahita an Jesosy. Rehefa avy maheno fampahirezana mandiny tena hoe aiza anatin'izay Jesosy. Dia mahita an Jesosy. Mangata amin'ny fanamasina anoro anao hoe ohatr'izao anie Jesosy ao anatin'izany teny zany. Jesosy no antony fivoriana ary Jesosy no tokony ho voarainao vita fivoriana. Nitondra fanambinana ao amin'ny firenena manontolo Solomona, marina zany, tsara be zany. Fa fanambinana tsy nisy fiainana, fanambinana feno fahafatesana. Ka tsy fanambinana resantsika eto zany aloha fa fiainana mandrakizay. Dia rehefa Jesosy nampanantena fa rehefa voarainao fiainana mandrakizay dia faly izy raha ambininy ianao. Zany hoe fanambinana après fiainana mandrakizay fa tsy avant, tsy alohany. Ny solution omen'Andriamanitra ry havana dia communion. Avy ao amin'ny communion ianao mianatra ny mamoaka ny toetran'Andriamanitra mba ho fantatr'Andriamanitra sy mba ho henon'Andriamanitra ny vavaka ataonao. Aza maiky ny vavaka ndana aloha miaina communion anaty vavaka amin'izay, mba ho illimité ny vavaka ataonao, ary le eritreretinao mivaly ao anatin'le vavaka ny alohavany communion. Communion aloha vao mivavaka avereno, communion vao mivavaka hoe avereno, tsy tonga dia mivavaka hoe fa miombona aloha. Amen. Tsy ao amin'le vavaka ilay izy fa ao amin'le communion manosika sy fototry le vavaka. Ny communion ny fototry ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ninona mety ho endrika isehoany zany? Miaraka amin'Andriamanitra ao anaty vavaka tsika, miaraka amin'Andriamanitra ao anaty famakiana teny sy Baiboly, miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fanompona azy, miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fanaovana ny sitrapony sy ny sisa. Tsy zay aloha fa fiombonana aloha. Manjary lasa manompo be anao nefa tsy misy fiombonana, dia mbola fatiantoka inQ zay. Tahaka ny zaza tonga any amin'ny centre CPE amin'ny 17 juin fa tsy vita inscription. Fa izy efa tena anao révision be mihitsy sady efa mba mividiana ny ray aman-dreny akanjo vaovao. Moa sakafo efa vita ho amin'ny atoandro. Azonao angamba tiako tenenina. Raha ny fepetra rehetra zany dia efa vonona fa izy fotsiny tsy vita inscription any amin'ny Cisco. Tandremo sao dia miazakazaka anao CPE nefa tsy vita inscription. Le inscription resaka eto le communion. Aza maika hanomboka na inona raha tsy miombona amin'Andriamanitra aloha. Miombona amin'Andriamanitra. Tena kaikinao miombona amin'Andriamanitra hoe aza miady aminy hoe miombona aminy hoe tadidinareo tsika taloha rehefa milalao dia le miombona ohatranao miombona akibe dia rehefa misaraka dia akikely zay ngambany tsisy ambony ny doafo ohatrany tsisy ny asa. Dia rehefa le miombona dia maninona zaraina ny goûter, zaraina ny kilalao. Fa rehefa misaraka dia maninona tsisy zaraina fa samy mandeha rery. Ka ianao tsy mahazo mampiasa akikely miaraka amin'ny tompo. Akibe miombona miaraka amin'ny Jesosy. Ny communion ny fototry ny fiarahana amin'Andriamanitra.
tandremana sao dia maika isika ampiatra principe biblique nefa tsisy communion. Lasa zay daholo amin'izay le ezaka zana hoe principe avy ao anaty baiboly nefa le olona tsy asainao miombona amin'Andriamanitra. Ny principe biblique tsy misy communion na tsy ny aloavany communion dia lasa mivadika io principe diabolika satria tsy mihevitra zay an'Andriamanitra fa lasa mihevitra zay any olona. Pasteur, mafy be zany. Principe satanika ilay izy. Matthieu 16:23 ary dia inotsika zay tenenin Jesosy anie mahatsara leo miverina amin'izay tenenin Jesosy. Naran-tompo ary Jesosy niodina ka niteny tamin'ny Petera hoe makalesa divoako ry Satana, fatafitohinana amiko ianao satria tsy misaina zay an'Andriamanitra ianao fa zay any olona. Raha vao principe biblique tsisy communion satria communion no misaina zay an'Andriamanitra, le an'Andriamanitra communion. Raha vao tsisy communion zany a dia mivadika satanika daholo le zavatra rehetra na dia ao anatin'ny teny ary. Raha miteny zao Andriamanitra hoe mamafaza dia lasa mivadika satanika zay raha vao tsy miombona aminy ianao, satria lasa mamafy tsy miombona. Hitananao zay mahatonga Jesosy le niteny raha anao fanatitra ianao dia aza maika anao fanatitra fahatery eo dia aza mbola avelo fa aza mbola terinao fa ndana aloha miavana. Tsy afaka hiavana aman'olona ianao raha tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra. Zay mahatonga le izy départ ao amin'ny communion réconciliatrice. Ianao mihitsy aloha miombona amin'Andriamanitra, tsy miadiady aminy. Zany hoe tsy miady amin'ny tompo, zany hoe tsy misy fotoanao miady aminy. Satria misy valom-bavaka tsy tonga dia divanao izy, tsy tonga sekoly ianao tamin'iny tsy afaka no diridiriko mihitsy aloha ianao androany. Aza miady amin'ny tompo ianao. Rehefa vita fihavanana amin'i Jesosy ianao dia vitanao amin'izay lasa mihavana amin'ny olona rehetra. Ny olona rehetra ve pasteur? Ny olona rehetra. Zany mihavana zany a ohatrany tsy nisy ny fifandirana. Iaino zany aza raisina fotsiny. Olona tena hoe miona aminao dia nomenao câlin. Zany réconciliation. Satria hoe tain'Andriamanitra nareo. Distance sociale. Nefa ny natony fotsy izay loatra fa mbola misy zavatra tsy levon'ny vavony. Mahatonga mijoro eo dia efa niaina an'ilay izy. Tonga avy le olona tena le olona tena tsy mieritreritra mihitsy dia waa dia ianao koa dia waa communion. Zany hoe programan'Andriamanitra ny tena marina, zany mihitsy. Aza maika ampiatra principe hampahomby amboary aloha fiarahana amin'Andriamanitra. Communion aloha mijereny Jesosy aloha, miresaka amin'ny Jesosy aloha. Ny mifandrika ry havana dia ny fihazakazahana manao sitrapon'Andriamanitra tsisy fiambonana. Manao sitrapon'Andriamanitra tsisy fiambonana. Misaotra amin'ny zavatra rehetra tsisy fiambonana. Misaotra amin'ny zavatra tiako tsy tiako, misaotra terenao isaotra dia mody misaotra fitaiko fisaotra tsy maintsy misaotra. Ny anatin'ny fonao nefa tsy tena miaraka amin'ny Jesosy tsara ianao. Na ianao roatra tsy d'accord amin'ilay fomba nitondran'ny fiainanao hatreto. Communion zany. Na tsika mihira reo tsy takatry ny saiko ny tondranao ato. Andremsa dia tesitra anao mihira an'iny. Tsy takatry ny saiko fa maninona notrao. Teneno akaikinao Andriamanitra tsara izy hoe tsy misy ratsy ao aminy hoe ianao no mivilana hoe traindray tsy mahita hoe fa izy tsara foana hoe ninninona fahatsapanao hoe miverena amin'Andriamanitra hoe miombona amin'Andriamanitra hoe amen. Amen. Ny fiarahantsika amin'Andriamanitra misy taontsika sorena amin'ny fitondran'Andriamanitra. Za firy taona nitondram-bavaka mba handeha any an-dafy mbola tsy alefanao foana. Izy le pino vonovovy izy pino tsotra kely. Izy vao tapaboly zay mihitsy teneny tao témoignage to tapabolinao izy vao mivavaka to dia nomenao. Dia misaotra anao fotsiny aloha ny foko manontolo. Misaotra. Ditan'Andriamanitra ohatrany relesy dia misaotra reny izy misaotra ohatr'izany. Asy fifaliana ao anatinao. Ny fomba hitondran'Andriamanitra anao anie unique. Tsy itovizana amin'izay mety ho fomba hitondrana olo-kafe.
satria io masin'Andriamanitra ianao unique ananan'Andriamanitra programa feno fiadanana manokana tsy itovizanao amin'ny eo akaikinao. Tena sa matahotra misy zavatra be dehibe tsy takatry ny saina fa miombona amin'i Jesosy. Tehirizo ny fifalianao amin'i Jesosy, tehirizo ny akibenao miombona amin'ny tompo foana. Itsika mpinamana foana na tsy takatry ny saiko aza. Ahoana kay ny atonga anao tsy hosorena amin'ny tompo? Zany zao seminera mahafinaritra be, seminera lehibe, ny atonga anao tsy hosorena amin'ny tompo, tonga ava maro. Tsotra be, vakiony teny dia jereo ny efa niaraka taminy. Inona ny ohatry manaitra mampasorena nefa tsy tokony hataitra fa navady no vavolombelona avy eo. Zany ny fitondran'Andriamanitra sy ny tokony iarahanao aminy. Ny fandrika dia ny fiazakazahana hanao ny sitrapon'Andriamanitra nefa tsy miombona amin'Andriamanitra. Atao fotsiny ilay asainy atao nefa tsy miombona. Aza maiky ny ampiatra ny sitrapon'Andriamanitra ka tsy ny aloava ny fiombonana amin'Andriamanitra. Miombona aloha vao ataovy ny sitrapony. Aza maiky hiaina akory ny toetran'Andriamanitra hoe malemy fanahy, malefaka, mandevitra, inona nefa tsy niombona tamin'Andriamanitra. Lasa ohatrany hoe mandevitra hono aho. Nefa natao fonao tsy miombona amin'Andriamanitra ianao amin'ilay raison an'ilay fandeverana. Tokony mahita fi ianao miaraka amin'Andriamanitra, zay ianao vao miatrika an'ilay fandeverana. Tsy vita koa io reto amin'ny voalohany io vita fa rehefa impolo miverina io nefa efa tenenina foana, mila miombona amin'izay ianao vao zakanao io. Rasoarany ahoana tsara pastera? Alao maverina pastera tsara le izy. Ohatra misy olona fanerasera aminao dia tenenina hoe aza manao an'iny. Efa zay efa mianatra hoe rehefa miteny dia malefaka, ny vava malefaka matapataolana, ataovy amin'ny fo manontolo, mivavaha tsara. Teneny vao maraina ny antranonao ny zavatra tianao hitranga vao maraina dia efa miteny hoe iny olona miara-miasa amiko, iny olona miara-miasa amiko iny dia tsy mana fotoan'andro any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ale voara fa vao miona aminao izy to dia ny programme voalohany dia hanafotoana anao. Dia mba tenenao izy mba manao an'izay tsondro raha pitsony iny very ny fandrony. Amin'ny voalohany sy faharoa sy fahatelo mety vita mokondohanao no mandefitra. Tena vita mokondohanao. Averiko mihitsy it's possible with your mokondo. Fa rehefa maharitra io tsy maintsy miverinao amin'i Jesosy ianao fa tsy vita io. Hitrotra ny efa rahanao io. Eo amin'izay mahatonga le hoe zaza dia andefitra foana. Inona hitana fa tsy tao amin'ny communion le fandeferana. Fa raha vao miverinao amin'i Jesosy ianao, manomboka mahita ianao hoe hovonjen'Andriamanitra iny rahalahy iny. Za raha teo koa amboarina. Misy zavatra be dehibe lasa mahita fifaliana amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra ianao ka tsy mbainy izay mety ho ataon'ny olona ny journée anao, satria ny fiarahanao amin'Andriamanitra mamy be, prioritaire, mitondra ny journée anao. Ianao tsy afaka hiteny hoe ny olona rehetra izay miona amiko androany dia mahafinaritra daholo. Taloha mba nanao an'izany koa. Fa tsy mamaly. Dia Andriamanitra tia hampifanena olona hovaina aminao. Olona tsy mahafinaritra izy zany. Fa rehefa tonga eo aminao izy nefa dia afaka ho ampiasain'Andriamanitra ny toetrany ao anatinao avy amin'ny fiombonanao aminy hikasika an'ilay olona. Amen. Taizitsika teo. Ny zavatra manery ny olona dia mila ny fomba fandraisana izay nolazain'i Jesosy. Mbola point ngeza be. Averiko ny zavatra manery ny olona dia mila ny fomba fandraisana izay nolazain'i Jesosy. Raha olona te hanakarena zao dia mahita an'izay izy anatin'ny verset biblika rehetra izay vakiny vao mamaky dia izay no hitany ka tsy aloha fanjakana sy ny fahamarina resaka harena zany. Satria izay no mahatery azy. Tandremo le zavatra mahatery anao eo. Animba ny masonao io tsy ahita fa tsy izay nefa tsy voatery ho izay ny tian'Andriamanitra ho tenenina. Tsy haiko azonareo amin'izay vela izy. Lasa maika hoe ka tsy aloha ny fanjakana sy ny fahamarina dia hanampy anao izany rehetra izany. Raha tianao ny zavatra rehetra hanampy anao, omeo aloha izay. Lasa omeo tampoka nefa ka tsy ao ny resahana. Satria mahatery le resaka harena. Raha olona te aomby dia mahita fahombiazana foana izy anaty verset biblika. Tsy hita mihitsy ilay voafantsika ny tompo. Fahombiazana ve zany? Aka izy niaritra an'ireny dia za tsy mandalo an'ireny. Fa inona zany lalovanao dia inona zany tsy lalovanao amin'izay nataon'i Jesosy? Ianao zany mifiltre hoe nandeha ny ambony rano ataoko izany. Voahenjika tsy aty izany.
Ianao zany mamariparitra an'izay tianao hiatra aminao sy haninao fa le manaraka an' Jesosy zany tsy tena hoe fianakaviana tsy nino azy, tsy aty zany. Io fianakaviana tsy mihinanao iny nge biblika e. Jesosy zany tsisy nino tao amin'ny fianakaviana e. Dia tonga avy le fianakaviana avoay tao izy, zany nataony zareo. Avoay tao izy fa tonga ao ny reniny sy ny mpiray-tam-po aminy. Dia zao no navalin' Jesosy, mpiray-tam-po aminy izay manao ny sitrapony ryseha. Iza zany reo? Vomanga. Tsy haiko razonareo nga mantiako tenenina. Tsy reo zany ny mpiray-tam-po aminy, fa le niarany vory taminy teo izay tsy ray raha taminy, tsy ray reny taminy, fa le manao ny sitrapo n'Andriamanitra. Vita résurrection vao nanolo tena ho mpitarika fiangonana ny rahalahiny atao hoe Jakoba, nanolotra ny epistily ao aorian'ny bokin'ny Hébreo. Misy résurrection zany andrasantsika hampanaiky ny fianakamy teraka mafy ny tompo an'izay mbola ao anatin'le alléluia. Aza atao mahataitra. Raha tsy en communion hoe zay tokony hataitra. Ary raha ohatra ka zay na tonga Jesosy tena za tsy hanolo tena nazo fijaliana fianakaviako ary tsy vonjenao koa kinako nanolorako tena mandre Jios ireny. Mifitay foana mission. Tena kekinao mission tsy hajanona hoe ninina tsy fahafampo. Satria ny ten'Andriamanitra tsy mampianatra ny hafahanao milamina miaraka amin'ny fianakavianao, fa ny ten'Andriamanitra mampianatra ny hamantaranao an' Jesosy, mba hamantarany zareo an' Jesosy. Misy taona mieritreritra ianao hoe ataon'Andriamanitra mpanan-karena be dia anaika io fianakaviana. Aika toetra tsara ke ny tian'Andriamanitra mpanekena ilay fianakaviana fa le arena aloha miandry. Tsy haiko raha azonao zany na tsy azonao fa za raiko eto fotsiny aloha fa mety mba misy mandray fampahirezana nga mandeto andro amin'ny maraina. Satria ianao misisika any amin'izay mandresy lahatra anao. Hoe za ohatra ny Josefa, rehefa tafa vao mamela. Teo izy Jesosy, ohatra anahy ianao ka mbola miantona dia fa mamela. Jesosy, ka ianao miteny te ohatra azoko. Tsy hoe efa tafavoaka ianao vao mamela, fa mbola ao anatiny mihitsy ny ianao no asaina mamela. Le mamela ny tena objectif, fa le tianao le any amin'ilay tafa. Rehefa ny Canada miaraka amin'ny visa long séjour vao miantso fianakaviana hoe tahiny tompo daholo nareo lasa soma tsara. Zany zao tiany olona zany hoe tena nirefitra ny vavolombelona, nampanaiky ny tsy mino. Teny aminao ary tena manka hery ianao amin'izao akatoko fampakarana zao fa ny fiovanao ny tena ho ampiasain'Andriamanitra. Ianao manomboka manahaka ny toetra ny Jesosy foana satria en communion. Misy zavatra tsy zakany ao ahoana ny azakana an'ilay izy, ao amin'ny communion ny azakana an'ilay izy. Ao amin'ny communion fa tsy ao amin'ny ezaka mamoaka an'ilay toetra, tsy ianao miezaka mandefitra, tsy hoe mitsikitsiky dia hita be hoe tsiky tsiravina, fa tsiky tokony ho teraka avy amina révélation fantatrao hoe eny ny olona manao an'izany fa Jesosy tsy manao an'izany. Za mety tsy ho ataon'ny olona an'izany fa Jesosy hanao an'izany. Za mety fitahan'ny olona fa ny Jesosy tsy hamitaka mihitsy. Dia lasa mifantoka amin'ilay Jesosy ianao fa tsy any amin'ilay olona nitady zavatra. Dia izay ataon'ilay olona eo dia tsy manetsika intsony ny any anatinao satria ny ao anatinao efa feno an'ilay ho ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainanao. Ao amin'ny communion zay ny réglé fa tsy ao amin'ny fanompona. Hoe ary dia nanomboka 20 taona izy dia nanomboka na 100 taona rio ka tsisy communion, verin-dalina nefa raha ny olona eo. Tôt ou tard izy isaina hoe ary maninona no manofatra foana? Eo va 100 taona nanombo. Le mpinotsotra vao nitaomina tery amin'ny croisade ary rovolona tonga dia nahazo trano. Fa maninona manomboka anao dotanana amin'izay eo anatrehan'ny tompo ny fiadanana. Miombona, mihavana. Zay mitranga eo, avy aloha hitranga fa Jesosy mpanjinina, Jesosy jerena, Jesosy fikirina. Amen. Ny zavatra manery ny olona dia mila ny fomba fandraisana izay lazain'i Jesosy. Ny olona te hijangajanga zao vao mamaky baiboly dia izay no hitany eo. I Abrahama ary hita ataoko ty Abrahama ray mino arany tsy ampy anazy Sara. Hitanareo amin'izay? Satria le matery anazy no hitondrany an'ilay famakiana an'ilay teny fa tsy te hamaky an'ilay tenenin' Jesosy izy hoe vao mipaty fotsiny dia mijangajanga hozy Jesosy, vao mijery fotsiny ka mila azy ao. Iny zany dingantsika ny andininy 7:20 tonga dia any dinganiny satria tsy any amin'ilay tia no hita.
dia inona Davida ary reny olona araka amin'ny fon'Andriamanitra zay rehefa hoenao zay fampianarana zay dia tsaroanao ty fotoana androany ity Davida ary araka amin'ny fon'Andriamanitra mitazana dia naka zay ny ilainy ianao koa rahalahy satria mbola jangako tenin'Andriamanitra tsy hampianatra anao akavady maro ny tenin'Andriamanitra mampianatra anao hoe izy Jesosy dia averiko indray ataovy mampandiny tenanao hoe lasay Solomon ka izy voafidin'Andriamanitra dia inoko fa ianao no mino an'izay lasa nangina be tamiko ato anatin'ity fivoriana masiny ty le izy anie reto tsy vazivazy tsy vazivazy le izy mila mijoro tsara sasy ianao eo amin'izay asain'Andriamanitra hijoroana raha olona mangetahita Jesosy vao manokatra baiboly tsy mahita afa-tsy Jesosy zay le tokony ho fiainanao manomboka androany ambara-patonga ny tompony amin'ny rao an-lanitra vao manokatra teny mangetahita an Jesosy tonga eo amina fivoriana mangetahita an Jesosy tena akaikinao vao mangetahita Jesosy ianao hoe dia Jesosy hoe nanitanao hoe misy olona manondrana hoe dia Jesosy mamonjy an'ilay olona nitanao fa tsy ilay olona manondrana tandremo zavatra tianao hita rehefa maki tenin'Andriamanitra aoka tsy ho zavatra ny tianao hita aoka ho Andriamanitra amen zay tsika vao mipasy eo amin'ny pejy faharoa oreto communion amin'ilay andavanandro na isan'ny tena resantsika androany dia fahombiazana ohatra ny olona dia ny fironon'Andriamanitra omby efa nataon'Andriamanitra ao anatin'ny olona ny fahombiazana avy amin'Andriamanitra ny fahafahan'ny olona miaina fahombiazana fa ny olona ny manadino an'ilay Andriamanitra nanome fahombiazana dia mini mandeha rery tsy miaraka amin'ilay Andriamanitra nanome an'ilay zavatra rehetra mba hampahomby azy hitanareo amin'izay tsy fahombiazana mihitsy zany ny fiafarany zavatra rehetra fa tokony ho Jesosy Kaina zay namony ny rahalany atao hoe Abel voalazany tenin'Andriamanitra fa niala ny fanatrehan'Andriamanitra nanangana cité voalohany na i Adama arany zany tsy nahay nanangana an'izany fa le zanany namon'olona mpamon'olona ny nanana hevitra nangana tanàna efa tao le izy fa lasa niainany ivelany fanatrehan'Andriamanitra raha tokony erahany amin'Andriamanitra lasa iny ny reharehan'ny olona nefa avy amin'Andriamanitra le izy tsy erahan'ny olona amin'Andriamanitra azonareo ve zany Andriamanitra manome an'ilay izy dia le olona indray avy eo no mizesta hoe za mahay an'ilay izy nefa Andriamanitra manome sady tsy miaraka amin'Andriamanitra le olona avy eo tena lozana izy zany zay mahatonga anao tsy tokony hiditra anatin'izany loza zany Nimrôda olona tsisy fanatrehan'Andriamanitra nefa nanangana tilikambony Babelina ndray vilona ndray Gratiel tsy zay karazana fahombiazana tsisy Andriamanitra zay le resahan'Andriamanitra fahombiazana tsisy Andriamanitra zany resantsika rehetrarehetra zany fahombiazana loza fa tsy fahombiazana fiadanana fahombiazana fahafatesana fa tsy fahombiazana fiainana ny mandrakizay rehetra tsy vita mokon-doha tsisy Andriamanitra mila Andriamanitra tianakarena ianao tsisy diran'i Jesosy tianana fiainana mandrakizay tsy maintsy Jesosy ny mamoaka ny toetran'Andriamanitra dia tsy vitan'ny olona raha tsy ao amin'ny communion aloha manjary tonga endriky ny toepanaraka an'Andriamanitra mandany heriny zany endrikendriky ivelany fa tsy tena le avy amin'Andriamanitra iresaka succès tsika na fahombiazana sujet anisan'ny tena mahafinaritra be izy ity fa misy sujet tsara lavitra noho succès sujet atao hoe Jesosy ny baiboly tsy miresaka na mampianatra fahombiazana fa miresaka momba an' Jesosy mba hiaraka amin'i Jesosy ianao zay vao isaina fahombiazana eny miresaka fahombiazana zany le izy ka miresaka Jesosy le izy fa rehefa ao amin'i Jesosy ianao izy mahafantatra ny tokony atao hampahomby anao ara-potoana fa aza dinganina le mahafantatra an' Jesosy tonga dia any amin'izay heverinao fa nampahomby an'ilay olona teo aloha dia tonga dia le nataon'ilay olona fotsiny no ataonao fa tsy le fiarahana amin'Andriamanitra no aorinao tena akaikinao miaraka amin'Andriamanitra aloha hoe zay vao manomboka hoe na manao zavatra hoe Matthieu 16:26 zao tenenin' Jesosy inona moa sy ho azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy
Ny fahombiazan'ny olona mety zay atao mahazo zao tontolo zao, mahazo zavatra, mitombo ny zavatra eo an-tanana. Zay ny atao hoe fahombiazana amin'ny olona. Fa amin'ny Jesosy ny atao hoe fahombiazana tsy very ny ainao. Ny olona mahomby zany ao imason'i Jesosy dia olona tsy very ny ainy. Mety tsisy vola io olona io fa tsy very ny ainy. Mety maty marary izy fa tsy very ny ainy. Mety tanaty fambarakany ny alany teto ambony tany fa tsy very ny ainy. Mety ohatry ny jaly be izy teo ambony fandriana ny hôpitaly nisy anazy talohany nafatesany fa tsy very ny ainy. Tandremintsika mamaritra hoe nafinaritra be ny alany teto ambony tany. Zao ny teneniny hoe ino misy hazavana. Le olona fantatrao fa tsy ao amin'i Jesosy. Kina zany le hazavana hitany. Tanareo amin'izay tsy zavatra kipitsipitsy ny ivelana izy fa fiainana ao anaty mila aorinao tsara. Teny androany tena akaikinao ny fahombiazana tenenin' Jesosy hoe avereny zay tsy very ny ainao hoe avereny tsy very ny ainao hoe avereny farany tsy very ny ainao hoe. Rehefa tena masaka zany dia taimboraka atao amin'izay ny zavatra rehetra. Hoe za zao tia firy taona tsy natsangana ninina tsy problème zany rehefa tsy very ny ainao. Misy olona mahatsangana zavatra be dia be fa very ny ainy. Ary zay tenenin' Jesosy hoe ho avelanao an'izy ary adala izy izay nangononao, ho esorina aminao androany izy mifanahinao. Hitanareo amin'izay tsy eto ambony tany mihitsy zany le zavatra rehetra fa le ao aorianany ny eto ambony tany. Tsy midika zany hoe hijaly ianao, tsy zay. Tsy voatery hijaly ianao satria ny zavatra mitranga sy ny tsy mitranga mihitsy ny tsy mampijaly ianao. Raha mivavaka azonao Jesosy jaly be fa tsisy vola dia fantatrao fa mivavaka azonao veriko. Vavaka ianao Jesosy mijaly be fa tsisy vola. Afao amin'ity fijaliana ity. Dia nataon'ny Tompo esorina ny fijaliana ao anatinao na tsisy vola ary ianao. Dia lasa tsy mijaly ianao na tsisy vola ary. Fa tsy hoe vola no ataonao dia amin'izay tsy mijaly ianao. Zany zao hoe diso daholo zany. Ny Andriamanitra manome azy tsy hampijaly ny Andriamanitra mampahery anao tsy zavatra mitranga ary eo fiainanao. Eto hoe misy olona zany ve zany le atongavany eto ve? Tsy ao amin'ny volana eny fahasambaranao ao amin'i Jesosy. Omeny io rehefa hitany fa tsy io ny fifantohanao ary tsy voafatotra io ary tsy tiany io ianao ary tsy mitady an'io ianao. Satria mahavery io raha vao tsy voafehan'ny fo araka ny tenin' Jesosy hoe tandremo izy fa tsy ho vitanareo ny manompo mamona sy manompo Andriamanitra. Ny fahombiazana eritreretin'ny olona manao zavatra, mahavita zavatra, mahatsangana zavatra, mahazo zavatra. Ny fampianaran'i Jesosy zao rehetra zao dia an'Andriamanitra, tsy misy anao na dia ny sasaranao azy. Eo aminao io zao tsy anao, an'Andriamanitra io fanampindramina anao. Maiza mitantana, averenao amin'ny tompony io ary ampiasao araka izay ilan'ny tompony azy. Ny tena marina zao io vadinao io zao tsy anao, fa an'Andriamanitra io nampindraminy anao. Io zanaka io tsy anao, fa an'Andriamanitra io nomeny mba hisitrahanao. Io trano ipetrahanao io na dia misoratra amin'ny anaranao vita soa tsara ny taratasy sy ny titra sy ny borona sy ny etsetra. Tsy anao io, fa an'Andriamanitra nampindramina eo aminao. Tsy mananinninina ianao, Andriamanitra no anao. Rehefa miala eto ianao dia ho hitanao fa zao voalaza tenin'Andriamanitra amin'ny Job 21 milaran'i Jesosy. Manino pasteur zany tenengana be satria mandeha le fotoana. Ho Job, nitanjaka ny voako avy tao kibon'ny eny, mitanjaka ny iverenako any. Jehovah nanome, Jehovah nanaisitra. Isaorana ny anaran'i Jehovah. Ino ake no entinao miala eto? Kiraro, sura ve ianao? Iny kiraro iny rehefa tena alohan'ny finosina, tsy aloha ve ty esorina fotony atonina anahy ary marina zany aloha mba hanaovan'izay velona fa tsy ianao sarotiny be tsy azoko teny ianao zany miteny efa le minjitra iny mitsangana raha velona fa aza be menimenina. Nefa iny nampanota, iny nampakizitina, iny kiraro alain'ny olona iny. Finosina ohatry ny bobo sisetana iny efa ran'ny olona. Ohatrany hoe aloha mahitsy dia amin'izay tsika tonga saina tsara hoe io zavatra ny tany mampanaonao foana io tsy manaraka anao io, tsy manaraka io. Zay mahatonga antsika manamboatra fo sy manova ny fomba fiasa ny fo mihitsy ny noetin'eo amin'i Jesosy. Tsy hanenjika fananana fa hifantoka tsara ahafahana miombona amin'Andriamanitra.
misy zavatra eo misaotra Jesosy esoro indray le izy misaotra Jesosy solony vaovao misaotra Jesosy ela be vao tonga le vaovao misaotra Jesosy ohatra le taloha foana no tena zairindreo foana misaotra Jesosy le fiarahanao am Jesosy mihitsy ny tokony mahazo toerana zay ny mahdisony hoe ny zanak'Andriamanitra tokony anana zanak'olona raha izy tsy manana izay anotreana ny lohany ko izy le arahany dia iny fotsiny avy ho an'le te anana aka iny le fiaretana ho amin'ny voninahitsika vavaka nataon'i Jesosy tsy mbola nahita hoe ataovy manankareny Petera tsy mbola isy an'izay nangatahany Jesosy dia mba tsy ho levona ny finoan'i Petera dia avadika re ka ny finoan'i Petera mampanankaretana raha voasaika arena ataovy saina fen'i Jesosy ry reto dia tsy voafitaka ianao sady tsy hamita teny ianao misy olona mandray avy anatin'izany teny be dia be amen'Andriamanitra izany ny fampianaran'i Jesosy zao rehetra zao dia an'Andriamanitra tsy misy ianao na dia ny sasaranao tsy manaraka anao ny amin'ny fiainana ankoatra nefa io indray ny mampanota anao mahadiso ny mandrakizay fahasambahana tokony arahanao amin'Andriamanitra ny fifikiranao amin'izay tsy anao nampindramin'Andriamanitra io mba ho ampiasaina Timoty voalohany toko 4:7 tsy nitondra ninona amin'izao tontolo izao isika sady hita fa tsy hahatondra na inona na inona hiala asa 10:36 Jesosy Kristy izy ny tompony zao rehetra izao vavaka nataon'i Jesosy terizo arovy izy tsy levona amin'ny finoany mamela ny elony nanaraka tsara tsy mbola nahita hoe tia nisy olona mandrana anatiny hoe eto ty rahalahy mifantrahanao ato dia tinambavaka nao anakarena manomboka androany iny kiraro toto iny ivadika kiraro tsara manomboka androany hitarina lisy satria te hanina kiraro tsara hitarina lisy satria te hanina fiara tsara hitarina satria te hanina zavatra tsara le zavatra tenenin'i Jesosy avadika fa zay ny tian'i Jesosy ho tenenina tonga avy aminao araka izay inonao dikaniny raha te azo trano ianao lasa zay dia tonga avy aminao amin'izay trano tianao azy adino le tenenin'i Jesosy ny antony andehanako ane tsy ho eto ane nareo fa le trano any amin'le mandrakizay ane tena andehanako aleto e tena akaikinao feno Jesosy ny fonao hoe feno Jesosy ny sainao hoe feno Jesosy ny fiainanao hoe amen hamaky teny andinika teny hianatra teny aoka ho Jesosy ny etaetanao dia ahoana pasteur satria ny problema zao problema amin'izao problema vola zao mivalin'izay ny problemanao tsy problemana vola fa problemana communion hitanareo ohatran'le hoe mihinana bombo be loatra dia marary nify dia ny fanafody asiana mihina feralgao ianao dia mitsatra ny fanentainana fa ny feralgao tsy manala an'le siramamy eo amin'le nifinao mahatonga le bakteria mahazo aina manapotika nifinao ny feralgao mampitsatra douleur fa tsy manasitrana an'le loharanona aretina mahatonga le nify simba mahatonga le nify simba ne siramamy tsy mibrosy nify tompo brosy nifiko amin'ny anaran'i Jesosy tsy ny tompo no mibrosy nifinao enao no manapa-kevitra hibrosy nifinao zay fantatrao fa maloto ohatr'izay mihitsy ny fonao tsy Andriamanitra manadio ny fonao fa enao no manapa-kevitra hanadio ny fonao amotsitra sy amela eloka an'izay tokony avela eloka verena tsara fotsiny eo amin'i Jesosy avelao izy nanoro lalana anao amin'izay tokony atao amin'izay mety ho heverinao fa tsy fahampiana mety misy eo amin'ny fiainanao rehefa maky tenin'Andriamanitra ianao dia ataovy misy etaita Jesosy dia ho hitanao fa dia ahita Jesosy isaky vao manokatra eto dia mahita hoe ndry io Jesosy amin'izay fotoan'izay voarahinao ny fiainana avy amin'Andriamanitra ozy Jesosy raha miray amiko ianareo ka tafatoetra anatinareo ny teniko asio vavaka tsotra fotsiny amin'izay aorianan'le communion dia hikarakara anamora sy anafaingana ny zavatra rehetra raha mafy ianao dia miombona aloha vao mamafy fa aza aingana mamafy nefa tsy miombona raha nompo ianao miombona aloha vao manompo fa aza aingana andehanao fanompona nefa tsy vita fiombonana amin'Andriamanitra tatsika hitsangana dia hivavaka ary ny andavanandronao dia tokony ho feno fiombonana amin'Andriamanitra
ny fiainganao isa-maraina alohany atrenao andavanandro tokony avy amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Zareo tsara amin'ny fahombiazana tenenin Jesosy mifanipaka amin'ny fahombiazana enjehan'ny olona. Ny olona manao zavatra, mahavita zavatra, manomboka zavatra, mahatateraka zavatra, mahatsangana zavatra, indrindra mahazo zavatra. Ny atao hoe fahombiazana amin'ny olona mahazo zavatra, mitombo ny zavatra eo aminy. Dia rehefa manao bilan izy dia hoe fiara ray janvier, fiara 3 décembre naomby ozy zao tontolo zao. Fosy Jesosy. Ny fahombiazana rehefa tsy very ny ainao, na mandeha tongotra ary ianao, na ranjo rover aza no andehananao, CBM double pied, afaka hitany Andriamanitra amin'izay mety ho endrika promotion manaraka. Fa tsy izay no mibahana ao anatin'ny saina sy ao anatin'ny fo. Miainga ao an-trano ianao, tsy ho very ny aiko. Rehefa hitan'Andriamanitra fa mitandrina ianao mba tsy ho very ny ainao, hitan'Andriamanitra izay tokony ho atao momba ny fiainanao. Tena kaikanao aza maika amin'ilay mahatery ianao hoe regleo ilay mahatery an'i Jesosy hoe mba tsy ho very ny ainao hoe satria tsara communion ianao hoe aminy hoe amen. Anisan'ilay communion resantsika teo ianao tsy miady amin'ny tompo fa ianao miombona tsara aminy, ianao mihavana aminy, ianao tsy sorenana tezitra amin'ny fitondrano ny fiainanao, ary ianao tsy manohatra azy amin'izay endriky ny valim-bavaka ataony ara-potoana eo amin'ny fiainanao. Avaovao talinao dia asio fisaorana sy fankasitranan'Andriamanitra ny fonao manontolo. Saotra betsakanao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana androany maraina. Ny andavanandronay dia tokony ho feno anao, ao aminao, miombona aminao, miaraka aminao. Ny andavanandronay mihitsy no entina anatrehanao mba tsy ho andavanandro zao tontolo zao, fa andavanandro feno fanatrehanao. Tsy ho maika anao na inona na inona, fa manomboka sy mifototra tsara eo amin'ny fiombonana aminao. Zay vao manao ny sitraponao sy manao ny asanao sy mamoaka ny toetranao. Tsaroviny tsirairay avy izay tonga eto androany be dia be ny zavatra mahazatra tianao ialanay, fomba famaritanay amin'izay itiavanay azy, nefa tsy izay le ampianarinao sy le tianao atao. Ampianaro izay tompo tsy hahita afa-tsy ianao rehefa nokatra ny tenin'Andriamanitra ka hamaky izany isan'andro. Tsaroviny tsirairay avy izay tonga eto androany. Mety misy ny mahatery azy, mety misy ny manahirana. Fotoana ny fanatrenao toy izao ihany koa dia ahafahanao mikarakara ny zanakao tsirairay avy. Tsarovy Jesosy izay tonga eto amin'ny fanatrenao androany maraina. Ianao any hampandresy izay miatrika ady, ianao any hanasitrana izay anaty fanantenana sy fampaoriana anatin'ny aretina, ianao any hanokatra lalina amin'izay mahita ny teny no tapidalakale, ianao any hanome fahendrena sy hevitra ho an'izay tsy mahita atao intsony eo amin'ny fiainany. Ianao ilay Andriamanitra andrandrainay ary fantatray fa hainao atao ny zavatra rehetra. Misaotra betsaka ny amin'ny fotoana androany maraina. Misaotra fa occasion ahafahana tena mamerina milony ny fiombonanay aminao. Melohan'ny zavatra rehetra dia natao hiombona aminao zay. Ampianaro zay hiombona aminao. Ampianaro zay hitahiry ny fiombonanay aminao. Ampianaro zay mba tsy ho tafasaraka amin'ny fanatrehanao, ho tafiavana aminao tsara, ho vita fihavanana aminao, tsy ady aminao, tsy ho tezitra aminao, tsy ho sorena aminao, tsy ho tafitohana aminao tompo. Atakatra avy amin'ny révélation izay fantatray entin'ny fanamasina. Fandriamanitra tsara ianao, mpanao tsara ianao, manamboatra ny tsara lavitra ho anay ianao. Saotra ny amin'izao fotoana maraina izao. Saotra fa fantatray fa efa mikarakara ianao atin'izany teny zany. Teny asainao resahana sy toriana, inonay loatra fa mifanatrehanao efa miasa. Tsy eto ihany, fa ny amin'izay toerana rehetra mety ho andehanareo avy eo ny amin'ny tokantrano, amin'ny toeram-piasana izay fikarakarana, fantatray fa mila ho lalana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana vetivety Aveatrantsika dia no fanatitra ho fankasitrahantsika an'Andriamanitra, ho fisaorantsika azy satria eto amin'ny fanatrehantsika dia nandray teny, nandray fiainana, misitraka ny fanatrehany, mandray fantsiana ao amin'ny fomba fiatrehana. Zavatra be dehibe voahintsy izao androany ny Baiboly tsy tenin'Andriamanitra, fa ao amin'ny Baiboly misy tenin'Andriamanitra. Rehefa alohan'ny mamaky dia izay tianao hitao no hitanao ao. Zay ny tandremana be. Azonareo ve zany? Satria lasa mitongilanany ny fijerinao. Nefa ny tian'Andriamanitra ho hitanao raha vao manokatra ny tenin'Andriamanitra ianao dia tsy misy afa-tsy Jesosy.
mila miveryntsika eo amin'ny fiombonana fa zay ny solution nomeny a mba hatonga atsika tsy ho diso famindra miaraka aminy. Ataovy tsara aloha ny fiarahanao amin'Andriamanitra, fiarahanao manokana amin'Andriamanitra. Personnel en communion, ino tsara, personnel en communion, fa ny fanoharana entin' Jesosy a tsy virgin ray no niakatra tampapakatra, virgin 5 niaraka niandra ny mpapakatra. Ny communion zany personnel aminao sy ny tompo fa fiandrasana mpapakatra communautaire. Fa kio ny tenen'i Jesosy ny teny hoe ary ny ray tamin'ny virgin ihany ny sisa tafavoaka, fa 5 niara-niandry ny mpapakatra. Ilaina ny communauté fa aza mijanona rery ao an-trano ao ianao. Zay menakavy kely ny communauté manetreteny tongava amin'izay fotoana i-invité ny tompo anao. Fa zay no programa mahasoa sy mampety. Dia zao tsy hoe noho ny amin'ny tenin'ny pasteur dia tonga fananatsiana ony, tsy zay, fa ataovy misy etahitan'Andriamanitra ny anatinao. Halleluja. Dia matoa zany tsy misy etahitan'Andriamanitra zany hany dia tsy misy ane zany e. Azasinana zany hoe androany mangetahita rapitso tsy mangetahita amin'ny zoma zao fatako ny ohatrany tsy mangetahita zoma hariva zao, fa sabotsy maraina tena mangetahita, reko be mihitsy mangetahita mielosady ataovy mangetahita'Andriamanitra foana ianao. Tsy midiky zany hoe ho tereny ianao fa le any anatinao any mihitsy ny zao toetra. Aza tonga satria hoe tsy maintsy tonga, fa tongava satria ianao mihitsy ny te ahita an'Andriamanitra, te aheno azy, te ho eo amin'ny fanatrehany. Tsika itsangana te handray tsodrano. Tsofina rano sy tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ho tanteraka ny fiombonanao amin'i Jesosy. Tsy ho tapaka ny fiombonanao amin'i Jesosy. Tsy ho variana amin'izao tontolo izao ianao fa hifantoka amin'i Jesosy. Mahita fa Andriamanitra ne hikarakaranao satria ianao hifantoka amin'ny fiarahanao sy ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Mandehana mahita azy Jesoa no man'Andriamanitra ao anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Zareo ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen dia amen. Teny Jesosy daholo.